faly miarahaba antsika rehetra tafaony indray ato anatin'ny ity fandarina ity ary dia manonona ny fiadanany tompo ho amintsika tsirairay avy miarahaba ihany koa ny tarika diadema ary anterina sady ety am-piandohana ny fankasitrahana anareo ny vahiny teto amin'ny fandarana miarahaba anareo tarika diadema. Faly miarahaba ny mpanolotra amin'ny fandarana mamsavidy dia miarahaba ihany koa ny mpanaraka ny fandarana vahintsika anio. Eny tompo miarahaba mianaran'ny tompo miarahaba antsika rehetra tompoko. Izy moa ny tarika diadema firy no mandrafitra ny tarika ary oviana no njolo izany tarika diadema izany. Ny tarika diadema dia tarika anankiray mitory ny filazantsara amin'ny alalan'ny hira. Ny mpikambana ao amin'ny tarika diadema dia maromaro izay tany am-piandohana teo amin'ny ankehitriny moa izany izay 9 enadasy izy noho ny antony tokantrano sy ny asa moa dia tsy ao anatin'ny tarika intsony izy ireo ary amin'izao fotoana izao izany ny tarika diadema ny orenany tany amin'ny taona 7 tany volana Jiona. Inona no nahatonga anareo isafidy hitondra an'izany anarana diadema izany? Ny isafidy hitondra an'izany anarana izany dia satria mba hitondrana ny amezana voninahit'Andriamanitra ary indrindra mba azahoana izany anarana izany zany anarana raisiny atao amin'ny baiboly atao amin'ny soratra masina izany anarana izany dia nieritreritry izay hoe andao atao hoe diadema dia ohatra mahafinaritra nieritreritry ilay diadema dia izay no tonga hoe safidy nefa rehefa ny tena taty aoriana nefa zahay nandinika soratra masina dia tsapanay hoe tena ilaina ilay hoe anarana diadema fa dia alao ajanona amin'ny anarana diadema io ny anaran'ny tarika diadema tompoko. Mety misy ny tsy mahalala ny dikan'izany atao hoe diadema izany. Azonareo ampahafantarina ny mpanaraka ve ny tena hevitra izany? Ny diadema tompo dia ratsan-tanan'Andriamanitra misy famonjena izay ataon'Andriamanitra amin'ny olom-boafidiny ary indrindra amin'ny olona. Nisan'izany isika dia izany nahatonga anay nametraka izany anarana hoe diadema izany tompoko. Avy aiza moa izany tarika diadema izany? Ny tarika diadema dia avy eto Antananarivo ihany izany hoe avy amin'ny faritra atsimondrano any izahay. Manana hira firy ny tarika ary firy ny album mety efa navoakanareo? Ny hiran'ny tarika diadema moa efa maromaro ihany satria efa elaela ihany izay foronan'izay satria eo amin'ny 30 zao ny hiranay efa maromaro ihany izany. Dia ny album navoakanay moa efa namoaka album CD audio izahay mitondra lohateny hoe mandehana efa azonareo jifaina izany. Iza kosa indray ary ny mpamorika hiran'ny tarika ary ahoana ny fomba hamoronanareo hira iray? Ny tenako tompoko no mamorona ny hira ary fomba famoronana dia misy fotoana hoe taitra amin'ny alina dia misy aingam-panahy ohatra maheno feona hira sy ny sisa ohatr'izany dia amin'ny alalana iny no azahoana. Misy koa nefa mamorona hira amin'ny alalany hoe mitendry zava-maneno dia eo dia mahazo feo-hira sy ny sisa dia amin'ny alalany iny no hamoronana ny hira tompoko. Inona avy ny efa vitanareo raha azavaina fohifohy nandritra izay fotoana ny ijoroanareo izay? Efa maromaro ihany no zavatra efa vitan'ny tarika diadema. Isan'izany moa ilay album audio izay nolazaiko teo aloha teo hoe efa namoaka audio anankiray izahay. Dia ny asa fitoriana amin'ny filazantsara indrindra efa navita fitetezana ny faritra atsimo rehetrarehetra iny moa izay izany efa nitety nitony ny filazantsara amin'ny alalan'ny hira. Mety misy mpihira ara-pilazantsara ve? Tsy maharesy lahatra anareo ny zavatra ataony amin'ny andavanandrom-piainany na ny hira ataony? Tsy mbola natsikaritra an'izany zahay tompo hoe iza no tsy mety na ohatr'izany ny ataon'zareo fa ny hira ataony aloha mahatonga anay rehefa mahita an'izy dia mahatsapa hoe tena tsara ilay hira ara-pilazantsara. Inona indray ary no hitanareo fa olana sedrain'ny mpihira ara-pilazantsara eto Madagasikara? Ny olana sedrain'ny mpanakanto teto Madagasikara aloha raha fomba fijerinay anazy dia eo amin'ny lafiny zavatra aloha tonga dia vatafy eo amin'ny ara-bola indrindra satria miankina amin'izay no anaovana ny mampandrosin'ny asa fitoriana, anaovana ny fandraisam-peo sy ny andraisana ny torina azy clip rehetrarehetra. Dia izay no hitako hoe olana amin'ny tarika ara-pilazantsara. Mila ihany koa ny
zava-maneno sy ny transport rehefa manao ny asa fitoriana filazaontsara dia io ny hitako hoe tena olana amin'ny mpihira ara-filazaontsara. Raha misy maniry ny iara-iasa na aka ny tarika diadema, ahoana ny fomba ifandraisana aminareo, manahoana ny fifanarahana? Ny tarika diadema moa dia miara-miasa amin'ny rehetrarehetra zany hoe fiangonana rehetrarehetra izay miantso ny tarika. Fa ny fifanarahana tsy dia misy hoe zavatra sarotra ny miara-miasa aminay, fa miantso ray volana mialohanay ny manasanay zany izay anaovanay ny fiaraha-miasa. Dia ankoatran'izay ny frais de transport ny ankizy no tohana sy ny raha eny toerana moa izay maraina dia efa eny toerana, dia ny sakafo atoandronay ihany koa. Tsy mitako vola hoe tsy maintsy izao zahay na tsy maintsy izao, fa indray izay fifaliam-pony mpiara-miasa no ny miantso anay hiara-iasa aminy zany no raisinay ohatra misy fifaliam-pony moa zany hoe tia nenay anareo dia raisinay tanandroa ilay izy. Ho anareo, inona ny verset biblique tena hoe mahakasika anareo manokana ary inona no antony? Ny verset mahakasika anay manokana aloha izay ao amin'ny Salamo 8:7 tapany voalohany. Izy io dia tenin'Andriamanitra aloha hevitra anay tarika diadema mihitsy izy io izay naharesy lahatra anay hoe amin'ny anaran'ny tompony izao vakiny hoe hidiranao eny amin'ny firenena maro Jehovah. Mahatsapa zany izay tarika diadema, fa tsy eto Madagasikara ihany no asa miandry ny fitoriana filazaontsara izay ho tanterahanay, fa manerana ny firenena rehetra mihitsy dia nampanorahan'ny tompo anay dia vonona izahay. Izay maharesy lahatra anay amin'io tenin'Andriamanitra io. Raha misy manome vola 100 millions ny tarika diadema anaovana asa fitoriana, inona no ataonareo? Raha hoe misy manome vola 100 millions izahay izy ianareo dia arak'ilay fitenenana hoe kristianina tsy mandaha fanomezana dia tsy mandaha fanomezana tokoa izahay. Dia ny antony ho ampiasainay anazy zany tsy mivoana amin'ny asa fitoriana filazaontsara satria izay no efa niantsoan'i Jesosy Kristy ho anay hitorina filazaontsara. Dia misy zany moa zany teram-panahy hoe manome an'izay vola izay dia anaovanay ividianay sonorisation satria io no tena hitanay hoe tena olana be mihitsy amin'ny asa fitoriana filazaontsara satria ny anay moa amin'izao fotoan'izao mbola tsy manana sonorisation izay tarika diadema, dia tsy maintsy ny any amin'ilay fiangonana izay anatanterahana ilay asa fitoriana no miantoka ny sonorisation. Nefany raha ohatra hoe any ambanivohitra any ambanivolo any ny manasa anay dia sarosarotra ho an'izy ireo ny hoe hitady sonorisation andeha ho ampiasaina amin'izay asa fitoriana izay. Dia izay no anaovanay anazy tompo hoe hividiananay sonorisation dia amin'izay tsy manahirana an'ireo mpiantso izay any ambanivohitra intsony no amin'ny anafiny ny zava-maneno, fa ny anay manokana zany no entinay amin'izay fotoana izay dia tsy sahirana. Dia ny ankoatran'izay moa iny moa ny amin'ny fanaovana ny tournazy sy ny fanaovana ny fandraisam-peo ilay amin'ny anaran'ny hira zany dia iny ihany koa no ampiasainay anazy. Mamarina sady ny fandarina isika. Inona ny avatra avy any amin'ny tarika diadema ho an'ny mpanaraka? Inona ny zavatra mety homaninareo ho azy ireo ary inona kosa ny vina ny tarika diadema? Ho an'ny mpanaraka sy mpankafia dia izao fotsiny ny avatra tsotra. Toany ny mpanakanto ara-pilazaontsara, fa ny fanohananareo azy ireny no antony anankiray mampandroso ny asa ny fitoriana filazaontsara. Na amin'ny alalan'ny tambazotra sosialy io ary ny fizarana ny zavatra izay alefan'ny mpanakanto ao anatin'io tambazotra sosialy io dia antony anankiray fanohanana ny mpanakanto filazaontsara izany. Ny zavatra homaninay ny mpankafia dia voalohany indrindra aloha mikasa izahay hamoaka CD vidéo volume 1 amin'ny ity taona ity raha sitrapon'ny tompo. Dia ny vinany tarika moa
dia ny toriana ny filazaontsara anaparitaka ny filazaontsara ho amin'ny olombelona rehetra tsy eto Madagasikara ihany fa enina ka napitany ranomasina ary dia izay ny vina ny tanjona nitarika diadema. Dia ankasitrahantsika ny tarika diadema ny vahiny teto amin'ny fandarana, ankasitrahana ihany koa ianareo mpanarika izany fandarana izany mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray. Mankasitraka tompoko. Eny ary tompoko dia misaotra anareo ihany koa izahay nanasanay tamin'ny fandarana vahintsika an'io dia misaotra betsaka ny mpanolotra ny fandarana mandrapiona tompoko veloma tompoko. Mankasitraka tompoko. Tonga izao ny fotoana izay tsy lazako fa i Jesosy ane manafaka ireo tasiratsy natao. Sika iwaneka mamunzire zaketraka kuwasami arimandrayazi rateu afakeluka yutumpu sika iwaneka